fikaroana izay tsy maintsy moa zany a menalanja betsaka ty amin'ny ambaratena moa zany a tsy afaka ialana intsony satria tsika dia ao anatiny mirafitra eny amin'ny ditateraka izay mametraka ny lanja ambony a ny fandraisan'ny mpiadina anjara be dia be amin'ny fanatsarana ny kalitao ary fahaizany. Noho izany moa ny ray aman-dreny gasy dia tia mampiana-janaka. Ela mampiana-janaka nefa dia hanao inona no maizy. Ka vokatra izay ny fikaroana eto amin'ny ISPM dia mampandrisika ny ray aman-dreny tokoa fa ny vokatra rehefa avy eo dia tsara tokoa fa araky ny tatitra ionay avy amin'ny orinasa rehetra izay mandray ny mpianatra dia manova ny toe-tsaina sy ny traikefan'ny mpianatra mihitsy le miatrika sedra miezaka manomana izao atrikasa izay araty aty amin'ny Carlton Anosy izao dia manoloana izay dia mamindrisika ny mpianatra ihany koa satria fantany vokatra ny fahitany ny mpianatra izay mivoaka teto izay manana maizy azy daholo misehatry ny asa ankapobeny. Mety hoe mitaky manana ve no manao mikaroka tahaka an'izao dia nareo ve mety hoe miara-miasa amina sehatra tsy miankina hafa ahafahana manohana misimisy kokoa ilay vokam-pikaroana to? Raha ny fikaroana moa zany dia efa moramora kokoa raha oharina tamin'ny ezaka nataon'ireo zoko teo aloha raha tamin'ny voansokafan'ny fitoerana ISPM tamin'ny 9 taona lasa izay mbola tsy nisy ny tranokala-mpifandraisana mbola tsy toy izao ny herin'ny fifandraisana tika dia mbola sarotra be no mikaroka hevitra mikaroka fahaizana fa no ny fisian'ny tranokala-mpifandraisana izay ahafahana manatevin-danja ny fahaizana dia ny moramora kokoa amin'izao fotoana izao ny fomba entina fikaroana fa ny olana dia ny famporisihana zany izay fanentanana angambany maromaro kokoa ireo mpianatra ireo mba mpiasa ny tranokala-mpifandraisana ahafahany mitrandraka hevitra sy ahafahany ihany koa zany miditra ny amin'ny manatsara kokoa no avy. Ty reto vokam-pikaroana reto ve mifatenana le nentina ety amin'ny Carlton sa le teny amin'ny ISPM tamin'ny farany iny ihany nentina naky aty? Ny tanjona andehanana ampiratina ny fikaroana aty amin'ny Carlton Madagasikara moa zany dia misy tanjona maromaro. Voalohany zany dia raha amporisihana ny mpianatra nao tsaratsara kokoa hifaninana satria raha tranokala-pikaroana teo amin'ny tranoeva-pikaroana teo amin'ny 300 sy 300 teo no narato tany amin'ny varavarana Nisokatra tany amin'ny ISPM tamin'ny volana teo dia ny safidiana tamin'ireo zany 700 izay mendrika tamin'ireo zany no araty aty izany hoe 700 izay anao hiezaka tsaratsara kokoa ny ambony mba ahafahany ihany koa zany mametraka izay tanjona ambony sy ny toe-tsaina mahay mifaninana ao anatin'ny firarahana.